Miarabantsika eny atokantrano any avina tratry ty alakamisy 17 ny volana aprily ity zay fanonona ny fiadanan'ny tompo ary mangina antsika amin'arany zao mofinaina izao. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy soatan'Paoly amin'ny Koritiana faharoa toko fahaefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Koritiana faharoa toko fahaefatra ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fakitsika amin'aran'i Jesosy. Ary tsiketraka izahay fa na dia mialefina aza ny toetra ivelany dia vaozina isan'andro kosa ny toetra anatiny. Fa ny fahorianay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay. Raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana fa ny tsy hita maharitra mandrakizay. Ray masino manao masinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity mofinaina izay novakitsika n'io dia afaka dia fanovakina raha teo tamin'ny perikiopa tamin'ny alahady izay niresahantsika momba ny fiainana kristiana izay mitodika amin'ny lasa ny ankehitriny ary mibanjana raha teo ny hoavy. Fiainana kristiana izay ifangaroana zavatra maro samihafa, ifangaroana zavatsarotra, fahoriana zava-manahirana ary ifangaroana zavatra mahafinaritra koa aza. Eto ny apôstôly Paoly dia manazava fa hoy izy manao hoe ny fahorianay dia maivana ary izany fahoriana maivana zany dia vetivety foana. Zany fahoriana maivana zany dia vao mainka miasa fatratra. Zany hoe ilay fahoriana dia ilay zavatsarotra zany dia manjary miasa mahasoa ka mahatanteraka ny voninahitra mavesatra ao amin'Andriamanitra. Fahoriana miasa mahasoa. Amin'izay fotoana izay ilay olona dia tsy hiarana ilay fahoriana amin'ny endrika hoe mizaka izy, fa ilay fahoriana dia miasa ary miasa mahasoa mahatonga mampiariary ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fahoriana ozy maivana ary ny voninahitr'Andriamanitra kosa no mavesa-danja. Ny fahoriana vetivety fa ny voninahitr'Andriamanitra kosa maharitra mandrakizay. Raha toa ka ampijerena amin'ny lafiny fiainana andavanandro zany dia manjary toetra riavaka. Manjary toetra n'olona anankiroa zany ao anatin'ny fiarahamonina. Amin'ny andaniny dia ny toetra voalohany dia ilay toetra izay hita ao amin'ny olona mbola tsy ao amin'ny tompo, ao amin'ilay Adama voalohany, hoy ny apôstôly Paoly. Amin'ilay Adama voalohany na ilay olona mbola tsy ao amin'ny tompo na ataovy hoe amin'izay ahafantarantsika ankehitriny dia olona ao amin'izao tontolo izao. Olona zao tontolo izao, ny atao olona zao tontolo izao amin'izay azahoantsika azy dia ny hoe ilay olona tsy mino aloha tsy miteny zao tontolo izao toerana antsika fa miteny ilay zao tontolo izao toetra. Dia amin'ilay olona izay ao amin'izao tontolo izao na fisainana zao tontolo izao dia ny azy ny ozy manao hoe ny fahoriana no mavesatra. Mavesatra aminy ny fahoriana ary toy ny lava aminy ny fahoriana fa ny voninahitr'Andriamanitra indray aminy no maivana ary ny voninahitr'Andriamanitra no toy ny vetivety aza. Fa ho an'izay olona ao amin'ny tompo kosa amin'ny andaniny indray tahaka anao zany dia ity teneny ny apôstôly Paoly ity, amin'izay olona tahaka anao, tahaka antsika, tahaka ny mpino dia ny voninahitr'Andriamanitra no mavesatra ary ny fahoriana maivana. Inona dika zany rehefa ko malala. Rehefa ohatra ka ao amin'izao tontolo izao ny olona dia materialista izy zany. Zany hoe ny lafiny hita maso no mibaiko ny fiainany. Ary rehefa ny lafiny hita maso no mibaiko ny fiainany dia ny lafiny hita maso no andrefesany ny atao hoe fahombiazana. Ny lafiny hita maso no andrefesany ny antsoina hoe fifaliana. Ny lafiny hita maso no andrefesany ny antsoina hoe fahombiazana. Dia amin'izay fotoan'izay mavesatra aminy ny fahoriana. Satria ny fahoriana dia matetika miatraika amin'ilay hita maso.
metraka amin'ny asa, metraka amin'ny vola, metraka amin'ny fahasaramana, metraka amin'ny voninahitra, metraka amin'ny andraikitra, metraka amin'ilay hita maso ilay fahoriana resahana eto. Ary rehefa metraka amin'ny hita maso zay de mangiry firy satria le hita maso no tena fikiriny, le hita maso no tena tompoiny sy arahany mafy. De raha vao voatohitohinany izay hita maso zay de zay no atao hoe fahoriana. Ataonao zava-dehibe ny vatana, raha vao voatohitohina ny vatana miverimaina izy. Ataonao zava-dehibe sy topoiny ny hita maso, ka raha vao voatohitohina ny hita maso miverimaina izy. Io lay fahoriana, lay zava-manahirana. Ary rehefa ny olona nefa ny manome toerana ny hita maso, manome toerana ilay zavatra ataontsika hoe tenenin'ny apôstôly Paoly hoe lay hita, de zao manjary manana maivana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Tsy raha iny ny voninahitr'Andriamanitra na maivaniny haleony ny zavatra tsara n'izao tontolo zao izay tsy maharitra ary maharary azy rehefa voatohina noho ny mitsinjo ny voninahitr'Andriamanitra izay mavesatra. Ataony maivandanja ny voninahitr'Andriamanitra. Andriavako malalaka ity sokajin'olona ity zay tsy ianao akory fa izao tontolo zao de lasa tsy manome toerana voninahitr'Andriamanitra, amaivamaivany ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mampaninina azy na tsy maneho fitiavana ny namany ary izy, tsy mampaninina azy na tsy mitsinjo ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mampaninina azy ny mandainga, tsy mampaninina azy ny manalabaraka-n'Andriamanitra, tsy mampaninina azy koa na dia ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra sy ny fanomporan'Andriamanitra sy ny mpanompon'Andriamanitra azy izy, satria maivana aminy, tsy zava-dehibe aminy ny voninahitr'Andriamanitra, fa ny zava-dehibe aminy de ilay hita maso eto amin'izao tontolo zao. De tsy zay rehefatsika ry havako malala, fa itsika kosa de ambahany apôstôly Paoly fa sokaja lay manao hoe ny fahoriana maivana vetivety ihany, izany hoe lay mpanompon'Andriamanitra sy ny fiangonana de itsika pino zany de tsy mieritreritra ny hoe tsy hoe tsisy dikany amintsika ny hita maso, tsy zay loatra. Mazava ho azy ilay tsika ny sakafo, ilay tsika ny fitafiana, ny tompo tsy ny teny mihitsy tsy ilainy zany, tsy ny lazan'izany mihitsy izy okazava, fa tsy ny lazan'izany mihitsy ny tompo hoe tsy ilainy zany. Iarany teny manao hoe mitadiava de ahity anareo, mangatady eo meninareo, ananafatra mihitsy ary izy amin'ny vavaka hoe angatao amin'ny tompo izay ilainao izay zazanao. Fa alohan'izay rehetra izay jereo tsara no afaka anampianarin'ny tompo, fa izao niataka amin'Andriamanitra aloha ny voalohany hoe ho tokany ny fanjakanao, ho amasinina ny anaranao. Dia izany dia afaka malala itsika tsy ao anatin'ilay sokajiny hoe ny hita maso ny lasa alohan'ny fikatsahana voninahitr'Andriamanitra. Amintsika pino dia ny zavatra hita maso na ny zavatra ilaina amin'ny fiainana dia tsy lasa alohan'ny fikatsahana ny voninahitr'Andriamanitra. Mavesa-danja kokoa amintsika ny voninahitr'Andriamanitra. Inona hoe mavesa-danja ny voninahitr'Andriamanitra? Ny hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve izao ataoko izao? Mendrika ny voninahitr'Andriamanitra, mendrika ny mahampino avy izao vedriko izao, izao ataoko izao, izao asako izao, izao adidy manandraikitra sahaniko izao. Manaja sy manome voninahitr'Andriamanitra ve izao? Raha ataonao mavesa-danja zany dia izao maivana ny fahoriana. Maivana ny fahoriana satria mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra isika, mibanjina ny fiainana mandrakizay. Ary arakaraky ny fikirantsika amin'ny hita maso anefa ny voamaika maharava ny hita maso izay fikirintsika. Hoy Jesosy manao nanafatra ny manao hoe izay tiany ainy mifikitra amin'izao tontolo izao no mahavery azy, fa izay mahafoy ny ainy io le hoe izay manao mavesa-danja ny voninahitr'Andriamanitra noho ny eto amin'ity izao tontolo izao ity, izay no mahafonjy azy. Enkeny rahavako malala ho takatra fa ny fahoriana izay mety ho lalovana ety amin'ity izao tontolo izao ity na ny zavatsarotra mety ho lalovana vetivety ihany. Io ny fahalanaretina, io ny fahasarotana terak'izany, vetivety ihany zany, fampanjiny ny voninahitr'Andriamanitra. Ary misaora amin'ny zavatra rehetra ry havako malala. Izao hita izao mandalo ihany. 70 taona ny andro any matezina dia 20 taona. Fa ny mandrakizay izay asarotr'Andriamanitra ny voninahitra ho anao dia maharitra izay. Indray mandeha rehefa ho faty Alexandre lehibe, Alexandre le Grand zany, izay mpanjaka ny Grika, isan'ny namiratra indrindra tamin'ny fotoan'androny.
de zao no afatra manao hoe za rehefa maty any de aoka ho hitan'ny olona aseho hoe ho hitan'ny olona ny tanako fa tsy mitondra na inona na inona zany hoe aoka ho hitan'ny olona fa tonga tetỳ amin'izao tontolo zao a tsy mitondra na inona na inona ary aly etỳ amin'izao tontolo zao a tsy mitondra na inona na inona azazaina hoe tiany Alexandre lehibe olazaina fa io voninahitra etỳ amin'izao tontolo zao imatymatesan'ny olona io hatreo amin'ny fasana ihany io fa ny voninahitra amin'Andriamanitra ny tena maharitra mandrakizay tsy hoe tsy ilaina akory ny voninahitra etỳ amin'izao tontolo zao tsy izany sika kristianina sika homen'Andriamanitra tsika zany fa izao tsy zany ny tompontsika tsy zany akory no tompontsika mihoatra noho Andriamanitra na tompontsika mihoatra noho ny fitiavanamana na tompontsika mihoatra noho ny fitiavan-tanindrazana ko aza fa ny mpino ny afaka malala de mitodika ao amin'Andriamanitra izay maharitra mandrakizay ny fototry ny finoana mahazo antoka ny ankehitriny izy satria izay ankehitriny izay tsy zavatra voangatahana fa ny ankehitriny amin'ny mpino ny afaka malala de zavatra efa nomena raisina fotsiny zay mahatonga an' Jesosy nafatra hoe mbola tsy mangataka ihany ianareo fa nahoana ianareo ny tsy mangataka azo mena anareo efa nomena anareo zany ary tenen'ny apôstôly Paoly amin'ny Romanina toka valo manao hoe tsy homen'Andriamanitra maintsika miaraka amin'ny Jesosy tsy homen'Andriamanitra maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy koa fa ny zavatra rehetra ny zanany aza nomena antsika ampino ny afaka malala ny fiainam-pivahinina ny fiainam-pandalovana eto amin'izao tontolo zao de fiainany eo ambany fahasoavana fiainany efa ahian'Andriamanitra no zany fahoriana nalovana vetively eto de mandalo ihany fa ny adovaritra mpino de ny banjina ny fiainana mandrakizay izay natokan'Andriamanitra ho vatananao igny afaka malala ho tsapanao ny fitiavan'Andriamanitra anao ka tsy ho vaniny eto amin'ity zao tontolo zao zay mandalo ity fa mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra ary rehefa mibanjina ny voninahitr'Andriamanitra ianao ka manao zava-dehibe ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fiainana de izao manjary fitondratena hafa mihitsy manjary fitondrateny fitiavana ny fahalemem-panahy ny fandeferana ny fitiavanamana zany no ateraka zany fitondrantenan'ny olona mibanjina ny tsy hita ao amin'Andriamanitra izany fa tsy mibanjina ny hita izay vetivety mandalo ihany ivavaka sy iavako tompo misotranao zahay fa ny fahorianay de lalovana na ny zavatsarotra lalovana sisy atreny aty amin'izao tontolo zao de fahoriana miasa mahasoa fa tsy fahoriana mandrava na fahoriana manimba na fahoriana manakorotana ny fiainanay akory aza fa ny fahorian'ny mpino zay lalovana vetivety de fahoriana manefy fahoriana mitaiza mahatonga mibanjina ny voninahitra mavesatra ao amin'Andriamanitra izao tontolo zao de varina amin'ny fiainana mandalo fa izay kosa efa novanginao ny foazonao ka iantohanao ny fiainana isan'andro ary izay rehetra ilainao mahasambatra anay de efa ankehitriny zany tsy voatadiaviny zany fa zavatra efa ankehitriny fa taony kosa hibanjina ny tsy hita ao aminao Andriamanitra ka tsy hanadino ny antom-pisinay ety amin'ity zao tontolo zao fandalovana ity de tahino tokantrano tsiraray avy tompo tahino isambatan'olona vangio amin'ny famindramponao ary aoka atsiary fa zay zavatsarotra lalovana vetivety de mitondra an'ireny ianao tsy misy zavatsarotra velanao lalovana ka tsy zaka fa maivana zany fa mampianatra indray kosa ianao hibanjina ny voninahitra Andriamanitra de tokony ataonay kristianina mavesa-danja kokoa ety amin'ity zao tontolo zao ty de miandro fanomezam-boninahitra avy aminay ianao aminay zanakao aminay fiangonana aminay mpino no iandrasanao fanomezam-boninahitra sy fanajana ny anaranao ka dia mampahireza ny tokantrano tsirairay mampahireza ny isambatan'olona ianao tompo mba hanana fiainana manome voninahitra anao amin'narina Jesosy Kristy mpamonjy amen.